De faly miaraba antsika indray amin'izao anio izao. Raha mbola afaka mifankahita amin'ny alalan'ny Facebook isika, ato anatin'ny fanompoantsika sy ny fiarahantsika mitady an'Andriamanitra hatrany hatrany. Dia hivavaka isika hanomboka izao fotoana izao ary ho ataontsika vavaka ihany koa ao anatin'izany ilay vakitentsika omaly, ilay salamo fa 8:100 manomboka amin'ny 7:700 ary hatreo amin'ny enina amin'ny 70 izany. Isaorantsika, anatonantsika an'Andriamanitra, ankalazantsika azy ary ankamamintsika an'Andriamanitra mihitsy satria mendrika izany izy. Dia hiara hivavaka isika ametraka ny tompo ity fiarahantsika androany ity indray. Salamo fa 8:100 dia manomboka amin'ny 7:700. Aoka ny ho tonga eo anatrehanao ny fitarainako Jehova ampianaro aho araka ny teninao. Aoka ny ho tonga eo anatrehanao ny fifonako, vonjeo aho araka ny teninao. Aoka hiboiboika fiderana ny molotro fa ampianarinao ahy ny didinao. Hihira ny teninao ny lelako fa marina ny didinao rehetra. Aoka ny hamonjy ahy ny tananao fa efa nifidy ny didinao aho. Efa manina ny famonjenao aho Jehova ary ny lalananao no firavoravoko. Aoka ny ho velona ny fanahiko ka hideranao ary aoka ny hamonjy ahy ny fitsaranao. Efa nani aho tadiavo ny mpanomponao toy ny fitady ondry very fa ny didinao tsy mba adinoiko. Tompo, araka izany teninao zany, izany vavaka nataony mpanao salamo izany, dia manatona anao zahay amin'ity fotoana ity fa mangitahitanao fatratra izahay, maniry ty hiaona aminao zahay, maniry ny handre ny teninao zahay, maniry ny ankalaza sy ny hideranao zahay, tsy anio ihany, tsy amin'izao fotoana izao ihany fa mandrakizay mihitsy Tompo no anirina ihany zany. Ka mitoera aty anatinay ianao ary midira eo amin'ny fiainanay ianao. Raiso an-tanana ny mombanay rehetra ary izao fanompona, izao fiaraha-midera, izao fiaraha-mivavaka, izao fanatonanay aminao amin'ny alalan'ny teninao izao, dia tena hoe hitondra anay ao amin'ny fitsaharana, ao aminao tokoa anananay ny fiadanana, ao aminao tokoa anananay ny fahafahana sy ny fifaliana, ny faherezana tanteraka ao aminao Andriamanitra, fa tsy misy mahasoa anay afa-tsy ny eo anilanao hatrany hatrany, koa dia raina omemboninahitra eny asandratra malakizay eny ny anaranao Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao ary sika hiaraka hiderany Tompo hira amin'ilay hirany Riza Rasolondehibe manao hoe tsara foana izy ankalaza ny famindrapony isika, ankalaza ny fahatsarany, ankalaza ny heriny isika amin'ity anio ity. Andao hiaraka anao an'izany hira izany isika ho fiderantsika an'Andriamanitra. Oh
Tsy misy farany ny alehibe ny anarany tsy saotra izany fa mindambo ny fiantrany fahasoavana tsarany tsy olana dia tsy misy farany ny alehibe ny anarany tsy saotra izany fa vaovao sanandro vaovao linonina fotoana tsara foana na 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 oh na 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 oh Alleluia. Andao iarahantsika mamaky indray ny Efesianina toko faharoa. Io moa dia vaky tenitsika tamin'ny alakamisy teo Efesianina toko faharoa. Teny tsara be avy amin'ny tompo izy ity. Hoy ny vakiny amin'ny andinin'ny fa 2:20 ka hatramin'ny 7:20. Koa tsarovy fa fahiny ianareo izay jentilisa araka ny nofo ka nolozainy voaforan-tanana teo amin'ny nofo hoe tsy voafora. Eny, tsarovy fa tamin'izany andro izany dia tsy nanana ny Kristy ianareo fa oloko azy tamin'ny fanjakana Israely ary vahiny tamin'ireo fanekeny teny fikasana dia tsy nanana fanantenana sady tsy nanana an'Andriamanitra teo amin'izao tontolo izao. Fa ankehitriny kosa ao amin'ny Kristy Jesosy ianareo izay lavitra fahiny dia efa nampanan-kekeny rany Kristy. Zava-dehibe loatra nataon'i Jesosy ho antsika na navotany antsika ary andao sika ahatsiaro azy. Andao sika ifantoka aminy misimisy kokoa hira n'ilay hira hoe Calvary izay nataony Joseph Dafy zany fa iarahantsika mihira, iarahantsika mitsaoka an' Jesosy manatona azy mamey voninahitra azy indray amin'izao fotoana izao izany. Manupini maso anteromoitra aviais amor ny famonjena ilay mpanjakany voninahitra nantony vidiny hoany io sindra tao Calvary. Hitako ianao vofantsika io lay tongotrao zay voalefona no satroantsilo nororanako natao tsinona mateo tao Calvary. Inirana winni lay niaretanao ilay azo fijalinny lay mafitaminao fa ianao irery ianao no navidy izany. Kabuka no fanasitranana niranao latsaka no famelana eloka ianao lay vato izay no laviny olona efa tonga fezo zanako n'Andriamanitra.
dia mahavita aminao fa ianao ijery ianao ihany no navidy izany. Andao sika hiaraka hivavaka arak'izany hira izany a. Anolotra indray ny tenantsika ho an'Andriamanitra. Hiara hivavaka sika. Raha eo, misaotra anao zahay noho ny amin'ny famonjena, noho ny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay nomena ho anay, nanolo tena ho anay izy, nanolotra ny ainy, na rany, nalasaka teo amin'ny hazo fijaliana ho famonjena anay. Mankasitraka Andriamanitra fa tsy misy tokoa fitiavana lehibe toy izany dia ny manolotra ny aina hamonjy ny sakaiza hoy ny teninao. Ary noho izany dia hanolotra ny tenanay manontolo koa izahay, ny andronay rehetra, ny herinay, ny fonay, ny fanahinay, eny izay rehetra mety ho anay, fantatray fa avy aminao avokoa ireny Tompo, ka dia atolotray ho anao. Ary androany bebaka aminao zay, noho ny amin'ny nanalaviranay anao hatramin'izay, noho ny amin'ny nitondranay tena araka ny fanao jentilisa fahiny, kanefa ianao dia tianay, ary na dia fahavalo azy izahay dia efa nanoloranao ny ainao, ny amonjenanay, ny tadiavanao anay, novidinao lafo tamin'ny ranao izahay. Eny mamindrafo aminay Tompo, ny amin'ny tsy fahalalanay, noho ny amin'ny ditra ny fonay izay nanisy teo aloha. Ankehitriny manaiky anao izahay, ka hanjakao tanteraka aty anatinay, ary aoka ny sitraponao no atao, aoka ny fanahinay, ny fanerinay, ny fikasanay rehetra ifantoka ao aminao, angetaeta anao foana isan'andro ary andeha araka ny didinao izahay. Mihonay ny fanahy-masonao Tompo, ampitombo anay isan'andro amin'izany fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra sy fahaizana manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra izany. Fa tsy misy afaka manatanteraka an'izany tokoa raha tsy ny fanahinao no manome azy ny hery sy ny fahefana. Koa dia misaotra anao izay Andriamanitra fa tianay ianao ary mandray anay ianao. Misaotra Tompo. Amen. Toizantsika ihany ilay vaky teny teo, ohatrany hoe valiny, piti lehibe, fanomezana, vahaolana avy amin'Andriamanitra ho antsika. Dia ilay eo amin'ny andininy fa 4:20 ny Efesianina 2:2 ihany izany vakitsika manomboka amin'ny andininy fa 4:20. Fa izy no fihavanantsika, Jesosy Kristy zany, izay nahiray antsika rotota ka nandrava ny hevitry ny fisarahana. Fa tao amin'ny nofiny no nanandravany ny fandrafiana, dia ny lalàna nisy didy natao ho tandremana, mba hanakambany antsika rotota ao amin'ny tenany ho olom-baovao iray, ka hanaovany fihavanana, izay ampihavana antsika rotota ho tena iray amin'Andriamanitra noho ny azo fijaliana, izay namonoany ny fandrafiana. Ary tonga izy ka nitoro-teny somafaly milaza fihavanana taminareo izay lavitra, ary fihavanana tamin'izay akaiky koa. Fa izy no nanantsika rotota fanatonana amin'ny fanahy iray ho any amin'ny ray, ka dia tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony ianareo, fa tompon-tany, mpiray fanjakana amin'ny olona masina, sady ankohonan'Andriamanitra, natsangana teo amin'ny fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany, ary Kristy Jesosy ny fehizoro indrindra. Ao aminy no irafetan'ny rafitra rehetra, mitompo tsara ho tempolo masina ao amin'ny Tompo, ary ao aminy no miaraka ahorona koa ianareo ho fonenan'Andriamanitra amin'ny fanahy. Aleloia! Tena soratsika ny Tompo izany fitahina lehibe izay nomeny antsika izany. Ataoko fa tsy misy zavatra lehibe noho izany hoe tafakambana amin'Andriamanitra, ary lasa nampihavanana amin'ny olona rehetra ihany koa isika, satria Andriamanitra nanao an'izany rehetra izany, izy ny mahay an'izany,
izy natateraka an'izany teo amin'ny toerantsika izany. Andaontsika mbola anatonazy hatrany amin'ny etaeta lalina ny hiray aminy ihany indray amin'ny le hira manao hoe ny foko ry mpamonjy mangetaeta anao. Ny foko ry mpamonjy mangetaeta anao, maniry lalandava ny kiambana aminao, tsy ho afaka ao am-poko ny fanirinanao, oneno reny foko olapana. Vinaritra ny saiko raha ipetranao, fareraka ny aiko raha lavirinao. Isaorantsika ny tompo izany rehetrarehetra izany isaorana koa ireo mpihira sy mpitendry izay nanampy antsika niaraka nideran'ny tompo teo izany. Androany moa dia andro fahatsirovana manokana ireo reny, dia faly miarabanareo reny rehetra izay any tokantrano any
eny eto Antananarivo, eran'ny Madagasikara, hatrany ampitan-dranomasina e. Dia arabaina daholo nareo hatrary ty andro an'io ty izay fetinareo. Misy tenin'ny tompo fampahirezana nareo ty andao dia aratsika mijery ao amin'ny ohabolana toko faraky amin'ny telopolo dia ny andininy fa 7 ka hatramin'ny faraky amin'ny telopolo izany. Toy izao mivakany amin'ny anaran'i Jesosy. Ny zanakareo dia mitsangana ka midiranareo hoe sambatra. Ny vadinareo ihany koa mitsangana ka midiranareo hoe maro ny vehivavy manao soa fa ianao no manoatra noho izy rehetra. Fitaka ny hatsaram-bika azava-poana ny fahatsaran-tarehy fa ny vehivavy matahotra ny Jehova ihany no hoderahina. Omeo azy ny avy amin'ny vokatry ny tanany ary aoka ny asany hidera azy eo am-bavahady. Koteraka aminareo ane izany. Ndao sika hivavaka. Izahay zanakareo sy vadinareo, fianakavianareo. Hivavaka ho anareo manokana amin'ity andro an'io ity. Mba hampitomboin'Andriamanitra eo aminareo ny fitahiny sy ny fahasoavany ary ny famindrapony. Ary hivavaka sika. Andriamanitra rainay eo, misaotra anao zahay fa nomenao ireo renim-pianakaviana. Tianao tokoa izy ireo, efa nofidinao izy ireo, navotanao tamin'ny ranao izy ireo. Ary androany tompo raha mbola misy aza ny tao hoe lavitra anao dia aoka ny famindraponao isintona azy. Ny fanahinao hitarika azy amin'ny mahazaka ny fitiavanao tokoa ka ho tonga ao aminao izy ireo ary hitombo ao aminao Andriamanitra fa ianao efa tia azy taloha ary mbola ho tia azy mandrakizay. Koa dia misaotra anao zay tompo namezanao anay reny namezanao vady namezanao tokantrano sambatra noho ny fitahinao azy ireo mikarakara sy mikolokolo manasoa dia mangataka aminao zay tompo hitahina azy ireo hatrany hatrany mba ho salama izy, ho ela velona, ahiratsaina ary tombo hery sy fahalalana ary aoka ny fahasoavanao hitombo eo amin'ny mandrakariva, lalanao bebe koa hatrany izy ireo ary hitombo ara-panahy, ahery ao amin'ny fiangonanao, ahery eo anivon'ny fiarahamonina, ahery eo anivon'ny firenena, hitondra zavatsoa, hitondra fiadanana ihany koa tompo amin'izao fiarahamonina misy anay izao. Dia sanatra marak'izay ny tompo ny aranao ta eo ireo renim-pianakaviana rehetra na ny akaiky na ny lavitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misaotra ny tompo sika amin'izany ary andao sika hiditra anatin'ny filazana. Filazana moa hatreto aloha zany dia mbola amin'ny alalan'ny Facebook na amin'ny radio no iaonantsika toy izao. Fa manintana antsika tsirairay hitondram-bavaka hatrany ka mba hoe afaka hiverina amin'izay ny fivoriana isaky ny alahady. Fa efa manina tokoa izahay eny efa manina isika tsirairay hifanatritava hiaraka hanompo an'Andriamanitra. Dia ao anatin'izany rehetra izany nefa dia azaisika hatrany ireo fepetra sy fiarovana ara-pahasalamana rehetra ary entanintsika amin'izany any amin'ny toerana misy antsika tsirairay any am-piasana sy ny fiarahamonina anaja foana ireny fepetra sakana ireny. Dia samy mihaino tsara ny kabary ataon'ny filoham-pirenena na ny Prime Ministre izay teny raha hariva andrenesantsika ny amin'ny hoe fepetra manaraka izany. Ny fivoriam-bavaka moa misy foana ny andavanandro ary ny fanomezana ho an'izay maniry anatanteraka an'izany dia azonao alefa aimvola amin'ny numéro-ny tanteraka izany na amin'ny miora ihany koa. Dia voaraisoa tsara ny fanomezana izay ataonao. Ny tenin'Andriamanitra izay arahantsika mamaky manomboka amin'ny
raha ampitso lasinainy dia ao amin'ny Jeremia toko fa 2:30 ny testamenta taloha ary ny Efesianina toko fa 4 ny testamenta vaovao. Dia entanina sika azoto hatrany amaky ny ten'Andriamanitra satria araka le vavaka nataontsika tany am-piandohana dia hoe manana ny ten'Andriamanitra sika mangetahentana zany sika ary izany anie no ahafahan'Andriamanitra miresaka amintsika sy mihaona amintsika isan'andro isan'andro. Dia tahin'ny tompo nareo rehetra zao dia androso amin'ny fandarana manalaka sika dia ny tenin'Andriamanitra izany dia omena ny fiderana ny fanoizana izany. Faly miarabantsika rehetra indray any atokantrano any amin'ity andro alahady ity miaraba manokana an'ireny amin'izao fetinareo izao efa ampiny nolazain'i Michel teo ary tena mitohy mivavaka ho anareo hatrany izahay. Makasitraka an'Andriamanitra ihany koa isika noho ny amin'ny fotoan'androany isaorantsika ireo tanora nitarika antsika tao anatin'ny hira fiderana. Misaotra ny Michel ihany koa isika tao anatin'ny fitariana ny fotoana. Dia tonga dia hiditra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra isika. Ny vakiteno antsika androany dia ny Jeremia toko 1:30 dia ny 2:30 ka hatramin'ny 4:30. Vakitentsika tamin'ny zoma izy io ho anareo izay nanao ny vakiteny testamenta taloha. Jeremia toko 1:30 dia ny 2:30 ka hatramin'ny 4:30. Indro avy ny andro hoy ny tompo izay anaovako fanekena vaovao amin'ny taranak'Israely sy amin'ny taranak'i Joda, nefa tsy tahaka ny fanekena nataoko tamin'ny razany tamin'ny andro ny tantanako azy nivoaka avy tany amin'ny tany Ejipta, fa izy ireny dia nivadika ny fanekeko, nefa izao ny tompony hoy ny tompo. Fa izao ny fanekena ataoko amin'ny taranak'Israely rehefa afaka izany andro izany hoy ny tompo. Ataoko ao an-tsainy ny lalànako sady hosoratako ao am-pony, ary izao andremaniny ary oloko izy. Ary samy tsy hampianatra ny namany sy ny rahalainy avy intsony izy hoe mahalala ny tompo, fa samy ahalala ay avokoa izy rehetra hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra hoy ny tompo. Fa avelako ny elony ary tsy ho tsarovako intsony ny fahotany. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ane ny anaran'ny masina. Ndao hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra misaotra anao izahay raha mbola afaka makeo amin'ny teninao indray amin'ity andro ity. Aoka ny teninao no anambara zavatra aminay, ny teninao no anovanay Andriamanitra, fa tsy izahay no mafo tsy hanova ny teninao, tsy hanova ny endrikay araka ny teninao. Atao izay tombo araka ny teny hoe maka amin'ny voninahitra hatrany hatrany. Mba amin'ny alalan'ny teninao anie dia ho hitanao inona ny zavatra mety tsy mety eo amin'ny fiainanay, inona ny zavatra tokony hovaina, inona ny zavatra tokony hitombonay, mba hafanay manome voninahitra anao hatrany. Mankasitraka Andriamanitra ny fanahinao masina anao ka hitondra fahazavantsaina aminay rehetrarehetra amin'ity androany ity. Ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Raha manontany antsika rehetrarehetra zao androany hoe iza no te azo zavatra vaovao. Raha mampanangan-tanana, zoko antoka fa manangan-tanana daholo ianareo rehetrarehetra any an-trano any, hitako ireny tanana ireny. Ary za tena te azo zavatra vaovao za zao ny findayako zao mila soloina fa efa manomboka miraikidraikitra, efa manomboka lany daty, tsy dia mahavita an'ilay zavatra ilaina amin'izao intsony, fa isaorana nefa ny tompo fa mbola manome an'io. Ary isika rehetrarehetra ihany koa mety hoe betsaka ny zavatra vaovao tiantsika ho ananana. Ny azo ty le telefonako amin'izao ty dia tsy te azo zavatra tsara lavitra noho io Ary ny mpaminany Jeremia, izy no anisany vitsy tamin'ireo mpaminany tany amin'ny testamenta taloha nanambara momba ny fanekena vaovao ho avy. Hoe fanekena vaovao ho avy izay any amin'ny bokin'ny Hebreo dia miteny hoe tsara lavitra ilay fanekena. Ary hitantsika ihany koa nefa misoratra masina hoe tsara lavitra ary tsy ho mety lany daty izy tia, ho tsara foana, tsy ho tontany ela izany. Tsy tahaka antsika rehefa mahazo zavatra vaovao. Za zao raha mahazo telefona zao, mahazo finday vaovao, afaka 2 taona iny na afaka 3 taona, azoko antoka misy zavatra tsara noho indray. Fa ity fanekena vaovao ity dia tsy tontany ela fa tsara foana ity fanekena ity. Ary isaorantsika Andriamanitra fa efa eo ambanin'izany fanekena vaovao zany sika amin'izao fotoana izao
Jesosy Kristy maty teo amin'ny azo fijaliana no nampiditra antsika tamin'izany, tamin'ny alalan'izay fahafatesan'izay, ary izy no mpanalalana amin'ny fanekena vaovao. Any amin'ny boky ny Hebreo ahitantsika an'izany, ohatra hoe ny Hebreo 7:5-10 hoe ary noho izany dia mpanalalana amin'izay fanekena vaovao izy. Jesosy Kristy no mpanalalana amin'ny fanekena vaovao. Ary inona ary zany le fanekena? Raha faharitantsika ny fanekena. Fanekena dia karazana fifanarahana eo amina olona roa na olona maromaro, na hoe fifanekena na hoe fifanekem-pihavanana. Raha isika ohatra zao hoe ny mpivady dia nanao fanekena, tsika izay efa nanatrika lanonam-panambadiana ireny manao fanekena ny lahy hoe za dia anao tahaka an'izao, anao zao. Ny vavy ihany koa avy eo dia miteny hoe za ihany koa dia anatanteraka andraikitra sahala amin'izao. Any am-piasana ohatra dia manana le fifanarahana isika, dia ao ny manao sininy ny mpampiasa sy ny mpiasa. Ny mpiasa dia milaza fa amokatra asa tahaka an'izao, dia ny mpampiasa indray ny miteny hoe anome valika asa sarana an'ilay mpiasa tahaka an'izao. Ary tsy tena hoe mitovy ny fifanarahana any am-piasana sy le fanekena atao anatin'ny soratra masina, fa mba ahafahantsika mahazo an'ilay izy, ahafahana manazava bebe kokoa an'ilay momba ny fanekena. Dia eo amin'ny 9:30 isika mahita hoe anao fanekena vaovao Andriamanitra, ary tsy mitovy amin'ilay fanekena taloha. Satria eo amin'ny 9:30 dia hitantsika hoe tsy nanaraka ny zavatra tokony nataony ny vahoaka an'Israely, hoe vahoaka an'Andriamanitra zany tao anatin'io fanekena io. Any amin'ny Exodosy tsika Exodosy 7:7-15 angambany, mahita isika hoe nisy zavatra nitenen'ny vahoaka misy tamin'Andriamanitra hoe ho ataonay zany zavatra izany. Ity fanekena taloha resany eto ity zany dia le fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Mosesy, hoe tamin'ny alalan'ny Mosesy no nanaovany an'izany, ary fanekena misy fepetra io. Ny fepetra tamin'io dia zao hoe hita an'ireto vahoaka an'ireto Andriamanitra raha manaraka ny lalàna nomen'Andriamanitra an'i Mosesy izy ireo. Fa raha tsy mankatoa an'izay lalàn'izay nefa izy reto dia voahozona izy reto. Ary ny eo amin'ny 9:30 dia mahita isika hoe tena lavo reto vahoaka an'Andriamanitra reto, tsy nanatanteraka ny zavatra tokony nataony ny vahoaka an'Andriamanitra. Noho izany lavo ny olona tao anatin'ny fanekena taloha eo ambanin'ny ozon'ny lalàna. Asoa fa tena mitsinjo Andriamanitra, ary zany indrindra no antony nanaovany fanekena vaovao tamin'ny vahoakany. Zay no antony nanaovany fanekena vaovao tamin'ny vahoakany. Ary ny tena mbola namaky an'ity mijery an'ilay fanekena vaovao dia isaorako mihitsy Andriamanitra, satria tena fanekena tsy misy fepetra izy ity. Tsisy hoe zao ny ataonareo, fa rehefa jerentsika ilay izy dia Andriamanitra daholo no manao ny zavatra rehetrarehetra, manomboka eo amin'ny 7:30 ka hatramin'ny 4:30. Izaho hanao an'izao, i Andriamanitra hanao an'izao. Tsy ny andro mihitsy izy hoe ianareo dia manao an'izao. Fanekena tsisy fepetra izy ity, tena mankasitraka an'Andriamanitra isika ny amin'izany. Ary avy amin'io Jeremia 1:30, 1:30 ka hatramin'ny 4:30 io dia misy zavatra anankitelo reto izay nambaran'Andriamanitra nampanantenainy hoe ho ataony ao ambany fanekena vaovao ho an'ireo izay mino an' Jesosy Kristy zany. Dia ndao reto zavatra anankitelo reto nijerentsika, izay zavatra anankitelo sitrahantsika izay mino an' Jesosy Kristy ka eo ambanin'ny fanekena vaovao. Ny voalohany amin'izany dia ny fiovampo na hoe ny fiovana ao anaty mihitsy. Zany no ataon'Andriamanitra ao amin'ny fanekena vaovao. Ny faharoa dia ny fifandraisana akaiky sy mivantana aminy. Fifandraisana akaiky sy mivantana amin'Andriamanitra. Ary ny farany ny fahatelo dia ny fanadiovana tanteraka amin'ny fahotana. Fanadiovana tanteraka amin'ny fahotana. Ary andao hojerentsika tsiraidray ireto zavatra nampanantenan'Andriamanitra, ary efa iainantsika amin'izao fotoana izao azy, satria efa ambanin'ny fanekena vaovao isika. Ny voalohany dia ny sitrahantsika eo ambanin'ny fanekena vaovao dia ny fiovampo, ny teboka voalohany zany dia ny fiovampo na ny fiovana anaty ahafahana manao ny sitrapon'Andriamanitra. Fiovampo na fiovana anaty ahafahana manao ny sitrapon'Andriamanitra. Nahita isika tao amin'ny bokin'i Jeremia fa Jeremia dia mpamina ny antso fibebahana. Ny antsony vahoaka an'Andriamanitra foana izy hiala amin'ny ratsy fanaony. Fa arakaraky ny mandeha nefa ny fotoana dia toa vao mainka ary tafaroboka lalina anaty faharatsiana foana ireto vahoaka reto, tsy tafiala izy ireo. Ary hitantsika kay hoe ao amin'ny 7:7-1, ny olana dia ny fon'ny olombelona.
ny fo ny olombelona ny olana. Jeremia 7:7 dia zao no voasoratra hoe ny fahotany Joda dia voasoratra tamin'ny vy fanoratana sy tamin'ny diamondra fanoratana, voasoratra ao am-pony tahaka ny amin'ny vato fisaka. Voasoratra ao amin'ny fon'ny olona mihitsy zany ny fahotana. Ary io soratra io dia tsy misy afaka mamafa. Ary ohatran'ireny hoe mahita hazo ireny ianao dia kikiso ilay izy ataovy soratra, sarotra ny mamafa an'izany. Ary tsy ilay fanekena taloha zany nisy olana, fa ny fon'ny olombelona mihitsy no olana. Lalàna nomen'Andriamanitra raha ny Mosesy dia lalàna tsara, voasoratra teo amin'ny vato fisaka izany. Ary iny tokony soratana teo amin'ny fon'ny olona, fa indrisy fa ny zavatra efa voasoratra teo amin'ny fon'ny olona ary tsy afaka ny fafana nefa dia ny fahotana, zany ny voasoratra teo amin'ny fon'ny olona. Ary zay nefa ny mahatsara eo ny vaovao mafaly dia ny fampanantenan'Andriamanitra ao amin'ny fanekena vaovao, dia hoe hanome fiovam-po Andriamanitra. Zay ilay voasoratra eo amin'ny 7:7 hoe ataoko ao an-tsainy ny lalànako ary hosoratako ao am-pony. Manome fo vaovao zany Andriamanitra, hosoratany mihitsy izy. Toantsika nahita an'ilay hoe ny voasoratra tao am-po dia ny fahotana tany amin'ny 7:7 fa eto isika mahita ao anatin'ny fanekena vaovao hoe miteny Andriamanitra hoe hanome fo izy ary hosoratany ao amin'izany fo zany lalànany. Ary ny Ezekela 9:9 dia ahitantsika hoe fo vaovao ka io omen'Andriamanitra io raha ny tena marina. Fo vaovao zao ny voasoratra ny amin'ny Ezekela 9:9 hoe omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo sady esoriko amin'ny nofonareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo. Fo vaovao izany. Ary tsy hoe mahita an'ilay voasoratra teo tsika hoe ataoko ao an-tsainy ny lalànako sady hosoratako ao am-pony. Dia mieritreritra zany tsika hoe tsy hianatra ny soratra masina, fa kay tena hosoratan'Andriamanitra ao zany ilay izy. Tsia, mila mianatra ny soratra masina isika, fa ny vaovao tsara dia hoe rehefa manana ilay fo vaovao avy amin'Andriamanitra isika, mianatra ny soratra masina dia hosoratan'Andriamanitra, ataon'Andriamanitra raikitra ao amin'ny fontsika ilay izy satria fo vaovao afaka hanoratana ny lalànany no omen'Andriamanitra atsika tsiraray avy. Raisiko ohatra ny olona izay tsy niova fo. Eritrereto nge ireny olona tsy niova fo ireny mahita isika mamaky ny teny izy isaky ny alahady, miaino ny teny izy isaky ny alahady, fa nga manova zavatra eo amin'ny fiainan'ilay izy. Tsia, satria ny fon'izy ireny dia mbola ny fahotana no ao, tsy afaka hanoratana n'ilay lalàna tsara an'Andriamanitra. Ny ohatra tena hitako tsara indrindra amin'ity dia ny zanako ohatra, zanako i Kaja sy Vina. Amin'izy rehetra zao dia ohatran'ireny hoe raisitsika hoe ao anatin'ilay ohatra mbola tsy voasoratra ao am-pony izy ireo ilay lalàna tsara, manana zavatra apetraka izay mivady ao an-trano. Fa amin'izao aloha dia mbola terena izy ireo hiborosy nify, terena izy ireo atory amin'ny valo amin'ny 1:10 vao tafatory, terena izy ireo hianatra amin'izao confinement zao, terena izy ireo hanao izao zavatra zao, terena izy ireo hiteny misaotra, teny merci fa sarotsaro satria ilay lalàna mbola tia aminay mivady. Fa azoko antoka hoe ho avy ny fotoana lasa andeha tsy voizina izy ireo satria efa lasa ho voasoratra ao am-pony izy ireo zany zavatra zany. Izy ireo indray ny avy misakafo tonga dia lasa miborosy nify azy. Tonga ny amin'ny valy tonga dia manahoroka mamy anay mivady tonga dia lasa izy matory lasa mianatra izy ireo amin'izay tonga dia mianatra rehefa misy enti-mody, fa tsy hoe mody entiny any an-trano akory izy ireny, fa tena tonga dia ataony. Lasa mandeha tsy voizina. Ary zany no fampanantenan'Andriamanitra hoe ataony ao amin'ny fanekena vaovao izay efa hitoerantsika omeny fo vaovao isika, fo izay tia manao ny sitrapony, omeny fo vaovao izay tia manao ny sitrapony isika tsiraray avy. Ary mahafinaritra izy hoe omeny fo vaovao isika ahafahana manao ny sitrapony, fa tsy hoe manao ny sitrapony isika zay vao omeny fo vaovao, fa fo vaovao no omenantsika ahafahantsika manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fanontaniana apetraka aminao, efa niova fo ve ianao? Efa manana an'izay fo vaovao zay ve ianao? Raha tsy mbola dia midiry eo ambanin'ny fanekena vaovao efa nataon'Andriamanitra dia amin'ny alalan'ny finoana an' Jesosy Kristy izany. Ary raha efa eo ambanin'ny fanekena vaovao ianao dia vaovao tsara, afaka manao ny sitrapon'Andriamanitra ka ianao satria manana fo vaovao. Afaka miteny mihitsy ianao hoe vitantsika io ahoana moa ny tenin'ny Marigeta ato nalaza be izay, nataontsika io. Afaka miteny an'izany ianao raha eo ambany fanekena vaovao satria manana ilay fo vaovao amin'ny Andriamanitra hoe nataontsika io, nataontsika ny sitrapon'Andriamanitra, ary tsy ho firehana ho antsika nefany fa ny firehariana dia hoe an'Andriamanitra hoe raha misy reharehantsika dia Andriamanitra zany satria izy no nanome fo vaovao ao am-pontsika, entintsika manao ny sitrapony izany. Ary raha ohatra ianao ka efa eo ambany fanekena vaovao nefa hozy ianao hoe mbola sarotra amiko aloha ny manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra dia hoy hoe aza manahy
aza mana ho vitanao io fa ny antsoko anao dia ndao hianatra ny soratra masina bebe kokoa hatrany a satria ilay fonomen'Andriamanitra antsika dia fo izay afaka mandray tsara n'izany ary afaka anoratana ny tenin'Andriamanitra ilay sitrapo tsara an'Andriamanitra ary efa voasoratra ao amin'ny fotsika iny dia iny ilay lasa mivoaka ho azy amin'izay mivoaka ho azy eny mandeha tsy voizina lasa manao ny sitrapon'Andriamanitra ho azy isika satria manana an'izay fo vaovao izay ary igny eny mba tena ho faly isika ho raisitsika tsara izany hoe ay moa fo vaovao marina no ananako a fo nofo no ananako fa tsy fo vato dia ahoana ny afahako mandeha araka izany fo efa nomen'Andriamanitra ay izany fo vaovao izany no anisan'ny sitrahantsika ao anatin'ny fanekena vaovao ny faharoa dia ny fifandraisana akaiky sy mivantana amin'Andriamanitra fifandraisana akaiky sy mivantana amin'Andriamanitra jerentsika ny andin'ny faharoa amin'ny telopolo dia ny any amin'ny farany andin'ny fahatelo amin'ny telopolo azafady ary izaho Andriamaniny ary oloko izy io dia anisany miverimberina betsaka ao amin'ny soratra masina ary ny tena hevitra ao ambadika io dia ny hoe fifandraisan'Andriamanitra akaiky amin'ny vahoakany misy fifandraisana miverina ary mitoy eo amin'ny andin'ny fahaefatra amin'ny telopolo io ary samy tsy hampianatra ny namany sy ny rahalahiny avy intsony izy hoe mahalala ny tompo fa samy ahalala ay avokoa izy rehetra hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra tao amin'ny fanekena taloha tao amin'ny testamenta taloha ny mpisorona ny mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona izy ireo no manao ny fivavahana misolo-tenan'ny olona manao ny fifonana misolo-tenan'ny olona ary tsy eny amin'ny toerana rehetrarehetra eny nefany fa any an-tempolo satria any an-tempolo no misy ny fanatrehan'Andriamanitra ary ao amin'ny toerana izay antsoina hoe toerana masina no anaovan'izy ireo an'izany fanompoana izany isan'andro dia misy ihany koa ny mpisorona be izay iray amin'ireo mpisorona ihany fa ny mpisorona be kosa dia manao an'ilay fanompoana indray mandeha isan-taona ny tena mampiavaka anazy dia ilay manao an'ilay fanatitra ho famelan-keloko ny zanak'Israely rehetrarehetra ary ao amin'ny toerana masina indrindra ao an-tempolo no anaovany an'izay fanompoana izay dia misy efitra lamba no mampisaraka ny efitra masina izay fanaovan'ny mpisorona an'ilay fanompoana isan'andro sy ny efitra masina indrindra izay anaovan'ny mpisorona be fanompoana indray mandeha ihany isan-taona lay fanatitra ho an'ny famelan-keloko ny vahoakan'Israely rehetra ary ao amin'io toerana hoe toerana masina indrindra io no misy ny atao hoe seza fiandrianan'ny famondram-pon'Andriamanitra ary tamaty teo amin'ny azo fijaliana Jesosy tritra ny zara roa avy any ambony ka hatrany ambany ilay efitra lamba tao amin'ny tempoly any amin'ny Marka 5:7-7 afaka ahitantsika an'izany ny dikan'izany hoe rava ny efitra nampisaraka an'Andriamanitra tamin'ny olona afaka makeo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ny fahasahianantsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tsy natao ampisorona ireo taranak'ilevy fotsiny ihany izany hoe fanatrehan'Andriamanitra izany fa ny olombelona rehetrarehetra dia afaka makeo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra any amin'ny Hebreo 4:1-12 dia miteny mihitsy hoe koa aoka isika anatina ny seza fiandrianan'ny fahasoavana amin'ny fahatokiana tsy vitan'izay ihany fa eny amin'ny toerana rehetra ihany koa isika dia afaka mifandray amin'Andriamanitra ka eto eo ambany fanekena vaovao tsy hoe any an-tempoly ihany isika ary dia antsoina hoe tempolin'Andriamanitra any amin'ny Korintianina voalohany 9:7-10 hoe fitoeran'ny fanahy masina tempolin'ny fanahy masina dikan'izany hoe manana ny fanatrehan'Andriamanitra isika manana ny fanahy masina ao anatintsika isika ary tena sarobidy izany zareo tsara lavitra noho ny le mety fifandraisana nofinofisitsika izany ndraindray tsika manana nofinofy hoe mba te hifandray amin'ny mpihira malaza be maneran-tany mpilalao baolina kitra malaza be maneran-tany na izao mpanao politika izao na tsy fantatro fa ny fifandraisana sarobidy indrindra dia ny fifandraisan'Andriamanitra sy ny olona ary tena efa niverina izany tamin'ny alalan'ny fanekena vaovao fampanantenana nataon'Andriamanitra izany ary efa tanteraka izany ankehitriny ary tena te hiantso antsika rehetrarehetra mihitsy hoe nivavaka ataoko tamin'ny nanomana an'ity dia hoe engane no hitombo isika ka raha misy raha antaniny tsirairay avy aminareo hoe inona kay ny fifandraisana tsara indrindra anananao amin'izy ny tena tsara dia hoe ny fifandraisana tsara indrindra ananako dia amin'Andriamanitra mihoatra noho ny hoe ny fifandraisako amin'ny vadiko aloha ny tsara indrindra fifandraisako amin'ilay namako atsy aloha hoe engane mba araka ny fitenin'ny tanora amin'izao hoe mba Andriamanitra mihitsy no bestanao izy le tena mifandray aminao akaika isan'andro raha hiteny hoe soa ny fiarahantsika
dia amin'Andriamanitra ny soa ny fiarahanay is'Andriamanitra mifandray akaiky amin'Andriamanitra ary tena mametram-panontany hoe tsapanao ve ny mahasarobidy an'izany fifandraisana amin'Andriamanitra izany? Itombonao ve izany? Ankafizinao ve izany? Ankamaminao ve izany? Misy fifanakalozana ve eo aminao sy Andriamanitra? Miainao azy amin'ny alalan'ny teniny ve ianao? Miresaka aminy amin'ny alalan'ny vavaka ve ianao? Tena tombontsoa zany zareo. Tamin'ny taloha dia tsy nanana an'izany ny olona. Ny ampisorona ihany nanana ny fanatrehan'Andriamanitra ary ny fifandraisan'izy ireo tamin'Andriamanitra azy dia karazany nisy tahotra ihany satria hoe eken'Andriamanitra ilay fanatitra sa tsia. Raha tsy eken'Andriamanitra dia mety matao amin'ilay efitra masina indrindra ny mpisorona be. Fa amin'izao isika tena mifandray amin'Andriamanitra tsy amin'ny tahotra fa amin'ny fifaliana, amin'ny fankasitrahana feno izany. Ary amin'izao fotoana izao andro sarotra izao dia mbola mahatsiaro an'ilay Hébreu 4:4-5 teo ihany miantso mihitsy izy hoe amin'ny andro fahoriana dia mankanesa eo amin'ny seza fiandrianan'ny fahasoavan'Andriamanitra fa eo ny ahazoana famondram-po, eo no ahazoana famonjena amin'ny andro mahory. Vakeo ane izay Hébreu 4:4-5 zay fanasan'Andriamanitra mihitsy hoe atsika makeo amin'ny seza fiandrianany. Ary tombo ane isika tsiraray avy eo amin'izany tsy ho raisitsika maivana zany hoe miverina ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Indraindray izany manko efa lasa ohatrany hoe inona indray ny zavatra vaovao, inona indray ny zavatra mety akoatran'izany. Fa tena zava-dehibe izany ao anatin'ny fanekena tsy tontany ela misy atsika izany nampanantenain'Andriamanitra ary afaka ataontsika izany ary andao tena ararotintsika, andao hitombontsika. Raha mitombo ny fifandraisako amin'Andriamanitra dia ino ny mahasoa ny fifandraisako ambiny rehetrarehetra, ny fifandraisako amin'ny vadiko tsara, ny fifandraisako amin'ny zanako tsara, amin'ny piray monina, amin'ny piray vodrinina amiko tsara. Dia sahala amin'izany ihany koa aminao tena manasa antsika rehetra mihitsy hankafi ary hieritreritra tsara an'izay fiverenan'ny fifandraisana amin'Andriamanitra izay ary hitombo ao anatin'izay hivavaka ho an'izany. Voalohan'izany fivampony hoentin'Andriamanitra ao antsika tao anatin'ny fanekena vaovao. Faharoa dia ny fifandraisana akaiky amin'ny fifandraisana mivantana aminy ihany koa. Izay keny tena fifandraisana mivantana aminy. Aza miandry ny aty ampiangonana hoe hiverina ny fiangonana vao mifandray amin'Andriamanitra. Araka ny teneniko teo tsy hoe tany amin'ny tempoly ihany. Tamin'ny taloha tany amin'ny tempoly fa amin'izao amin'ny toerana rehetrarehetra dia misy ianao dia mifandraisa amin'Andriamanitra. Aza miandry paster zany fa ny mpanalalana tokana amin'Andriamanitra sy ny olona dia Jesosy Kristy mifandraisa amin'Andriamanitra. Ary ny fahatelo farany ny teneny hoe ataon'Andriamanitra dia ny fanadiovana tanteraka amin'ny fahotana. Fanadiovana tanteraka amin'ny fahotana. Eo amin'ny tapany farany amin'ilay 4:7 dia izao no voasoratra hoe fa avelako ny elony ary tsy ho tsarovako intsony ny fahotany. Avelako ny elony ary tsy ho tsarovako intsony ny fahotany. Teo ambany fanekena taloha dia araka ny teneniko teo ny mpisorona be dia manao ny fanatitra ho an'ny ota, fanatitra famelan-keliko ny zanak'Israely rehetra indray mandeha isa-taona. Dia izao ny fandehany. Maka biby anankiroa ilay mpisorona be, dia ny anankiray atao fanatitra, dia ny anankiray atao mpitondra fahotana. Ilay anankiray atao fanatitra dia vonoina iny, dia ny rano iny avy eo ny entiny miditra ao amin'ny toerana masina indrindra, afafiny ao mba ho famelan-keliko ny zanak'Israely. Ary ilay faharoa kosa tsy vonoina, fa iny dia ametrahany tanany, ataony eo amin'ilay biby anankiray ny tanany. Apetrany eo zany dia ekeny eo ny fahotan'ny zanak'Israely rehetra. Dia rehefa vita izay dia alefa any an-tany efitra iny, alefa any alavitra be any amin'ny tany tsy misy olona araka ny fitentsika azy ihany ny marika sy ny sarin'ilay hoe tsy ho tsarovana intsony ny fahotana. Ary izany nampanantenan'Andriamanitra ao amin'ny fanekena vaovao. Ho avelan'ny eloko ary tsy ho tsarovana intsony ny fahotana. Ary tena tanteraka ao amin'ny Jesosy Kristy izany. Ny raha nalatsaka Jesosy Kristy teo ambony hazo fijaliana, iny no famelan-keloka ho antsika. Ary ny toerana nanombohana an' Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana dia ivelan'ny tanàna, lavidavitry ny tanàna izany sary entina milaza fa tsy ho tsaron'Andriamanitra intsony ny fahotana. Ary tena tanteraka izany. Tsy mitovy amintsika Andriamanitra. Ny antsika rehefa mamela heloka nanay ny fitentsika dia hoe za mamela fa za tsy manadino. Za mamela fa za tsy manadino zany. Rehefa le miainga ny disadisy eo amin'ny mpivady sy ny disadisy eo amin'ny samy mpinamana dia fahotana efa tamin'ny 10 taona lasa sy ny sisa zandreny averitsika hoe ako ianao nanao an'izao tamin'iny sy tamin'izao. Mbola miteny ihany koa tsika nefa epetra hoe zao are ianao aza manao an'izany intsony amin'ny hoavy ary sy ny rehetrarehetra. Fa Andriamanitra tena mamela heloka tanteraka izy, ny fahotantsika lasa, ny fahotantsika ankehitriny ary ny fahotantsika hoavy
zany dia efa nataon'i Jesosy teo hoe ny fanatitra nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazofijaliana dia efa nasehaka an'izany rehetra izany. Isika tsy manao fanatitra noho ny amin'ny fahotana izany tsony amin'izao fotoana izao. Ny bokin'ny Hebreo tena miteny an'izany mafy mihitsy. Ny fanatitra ataontsika dia ny fanatitra fankasitrahana an'Andriamanitra noho ny amin'ny nataony, fanatitra fanomezam-boninahitra anazy. Matoa isika miala amin'ny ota tsikelikely dia tsy hoe fanatitra ho an'ny ota iny akory, fa fanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra. Isika te hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Voavela ny helokontsika ary tsy tsaroan'Andriamanitra intsony izany. Inona no ateraka izany eo amin'ny fiainantsika? Fahafahana tanteraka. Afaka angezany olona hoe voavela heloka izany e. Tsy misy sazy intsony izany ho an'ny olona voavela heloka tahaka ny olona any amin'ny tribonaly. Rehefa hoe voavela ny heloka dia tsy sazy, afaka izy. Ary antsika hoe afaka isika. Azo antoka tanteraka ny fiainana mandrakizay. Azo antoka tanteraka ny lanitra satria voavela heloka tanteraka isika olon'ny fanantenana isika kristianina. Ary ny faharoa tia dia hoe fahasambarana. Fahasambarana no ateraka izany hoe voavela izany ny helokontsika. Ho anareo izay mahalala angamba dia mahafantatra mihitsy hoe tiako te andin-tsoratra masiny ity Salamo 2:3 hoe sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay voavela heloka. Ary rehefa mandeha ilay hira hitanareo hirany Dede Fenerive ngambany ilay iza no afaka amin'iny vao misy iny dia te hanangatany hoe iza ry zany mihiry zany. Te hiteny hoe za. Ary tsy ampirehariana fa hoe araka ny soratra masina foana ianao ny sambatra satria voavela ny heloko, voavela tanteraka ny heloko fa eo ambanin'ny fanekena vaovao ary nampanantenan'Andriamanitra ary notanterahany tao amin'i Jesosy Kristy izany famelan-keloka izany. Ho amintsika tsirairay ingany mba ho izany tena ho sambatra isika noho ny amin'ny famelan-keloka ary mitsahara, mifalia, mitonia satria voavela ny helontsika misaora an'Andriamanitra noho ny amin'izany. Ary aty ampamaranana famitinana. Raha efa mino an' Jesosy Kristy ianao dia manana zavatra vaovao ianao, vaovao tsy tontany ela na hoe eo ambany zavatra vaovao dia ilay fanekena vaovao izany. Amin'ny alalan'ny finoanan'i Jesosy Kristy no hidirantsika amin'izany. Voalohany, novain'Andriamanitra ny fonao. Afaka manao ny sitrapon'Andriamanitra isika ry zareo. Afaka ataontsika tsara izany. Afaka mitentsika averiko ihany tahaka ny Marika. Nataontsika io e! Nataontsika ny sitrapon'Andriamanitra satria manana fo vaovao. Afaka anoratana ny sitrany lalàna isika mba hahafahantsika mamoaka an'izany ety ivelany manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fo vato taloha dia efa lasa fo nofo. Aoka andeha arak'izany hoe fo nofo izany nomeny antsika. Ny faharoa, afaka manana fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra isika, afaka manana fifandraisana mivantana amin'Andriamanitra isika tsiraray avy. Sarobidy izany, mitombo amin'izany, mivavaka mba ny fifandraisana tsara indrindra amin'ny fiainantsika rehetrarehetra dia ny fifandraisana amin'Andriamanitra aloha voalohany indrindra. Ary ny fahatelo, voavela tanteraka ny helokontsika lasa ankehitriny ary ny ho avy rehetrarehetra. Aoka ho fantatrao fa sambatra ianao, aoka ho fantatrao fa tena azo antoka ny fiainana mandrakizay afaka tony ianao, afaka mitsahatra ianao, afaka mifaly ianao misaora an'Andriamanitra noho ny amin'izany fahasoavany lehibe izany. Dia ho tadidintsika anie izany rehetrarehetra izany aloha faranantsika amin'ny alalan'ny vavaka manamafy an'izany tenin'Andriamanitra izany ny toriteny amin'ny androany. Ndao hivavaka isika rehetra. Raha eo misaotra noho ny amin'izany teninao izany, ankasitrahana ianao noho ny amin'ny fanekena vaovao izay ataonao. Fanekena taloha dia tsy afaka nanao ny zavatra tokony ataon'ny olombelona satria ratsy ny fon'ny olombelona voasoratra taon'ny fahotana. Ary ny fanekena vaovao ankasitrahana ianao satria tsy misy fepetra izany, ianao no hanao ny zavatra rehetra. Ny finoanan'i Jesosy Kristy ny fidirana amin'izany ary hitanay tamin'ny vakiteninay tamin'ny alakamisy teo ary hoe ny finoana izay anananay aza dia omenao anay izany Andriamanitra avy aminao izany. Misaotra noho ny amin'ny fo vaovao izay omenao anay ao anatin'ny fanekena vaovao, mangataka mivavaka mba izahay tsiraray avy andeha arak'izany fo vaovao izany mihitsy hoe anao ny sitraponao, andeha tsy voizina izahay ao anatin'ny fanatanterahana ny sitraponao. Ampio hatrany ihany koa izay ho tia ny teninao, anao ny vakiteny na isan'andro satria ny vaovao mahafalo anay dia afaka rehefa manao ny vakiteny izay dia tsy tahaka ny olona sasany hoe tsy misy dikany izany, fa rehefa manao ny vakiteny izay dia afaka soratanao amin'ny fonay izany ary afaka mivoaka ety ivelany, afaka iainanay. Misaotra noho ny amin'ny fifandraisana miverina aminao
fifandraisana akaiky fifandraisana mivantana hitombo amin'izany ane izay tsirairay avy ary isaorana ianao koa noho ny famelan-keloka tanteraka izay mahatonga anay hitony mitsahatra mifaly mahatonga anay ho sambatra ary zany teny zany ao ka entinay tena rehefa mitombo amin'ny fahalalananao zay Andriamanitra dia lasa mitombo ao anatin'ny fiderananao azy ihany koa zany no zavatra teraky ny fahalalana tsaranao dia ny fiderana sy ny fanomezam-boninahitra anao izay tsiraray avy ane dia hitombo ao anatin'izany hoe fiderananao zany foana fankalazana ny anaranao fa tsara ianao amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovana izany vavaka izany amen. Dia nao anao ty hira farany ity isika ny salamo 120 vitsy zay dia hiditra ao anatin'ny tsotra. Belum nani ai mitadi kai wami narani leibe ni tumpunu pianchai tsiuja ai mai tunwa pandrianya Belum nani ai mitadi kai wami narani leibe eni tuku fami chapu si faço avana manazia
isaorantsika an'Andriamanitra izay amarina isika hita ao anatin'ny tsodrano mirary sosady ho anareo mirary fety mahafinaritra amin'ity fetin'ireny ity ho an'ny tsiraray avy ho anareo lehilahy rehetrarehetra vady na zanaka dia tena atao izay hifalian'ny neny ao an-tokantrano ao. Dia ny tsodrano ho antsika androany sady ny mifandraika mifanaraka amin'ilay toriteny teo dia ny avy any amin'ny Hebreo 7:10 dia ny 20. Hebreo 7:10 20. Raisoarin'ny tsodrano. Ary Andriamanitra ny fiadanana izay nitondra an' Jesosy tompontsika mpiandrondro lehibe hiala amin'ny maty mitondra ny ranony fanekena mandrakizay izy hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahana eo imasony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho azy aneny voninahitra mandrakizay. Amen. Samia ho tahin'Andriamanitra isika rehetra.